Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho anio alatsinainy fa 7 ny volana aogostra 2026. Ry hava malala amin'ny tompo, anio aho dia hitondra teny fampaherezana ho antsika mba tena ampifoantsika isam-batan'olona. Isam-batan'olona tompoko. Alohany ivavahako dia efa miteny sahady aho eto am-piandohana fa tsy mitsara fiangonana na iza aho tompoko. Fanahy no vonjena, fanahy no tiany Jesosy ho vonjena. Ka izay no mahatonga ahy manaiky izay baiko ny fanahy masina ny amin'ny tiany ampifoazana ny isam-batan'olona, ny isam-batan'olona. Satria lanitra no tanjona. Tsy ny trano mihitsy akory, ny trano izay iangonantsika akory no hiakatra ho any an-danitra, fa isika isam-batan'olona. Ivavaka isika tompoko, alohany enontsika ny teny fanahy masina. Ivavaka isika tompoko. Jesosy tompo, misaotra mankalaza anao. Mideranao Jesosy satria Andriamanitra marina sy mahitsy ianao. Andriamanitra tsara indrindra ianao. Ity aho Jesosy vonona anao ny asanao, vonona anambara zay tianao. Ka mangataka aminao Jesosy, oka tompo, ny fanahy masinao no ampiteny ahy. Oka koa Jesosy, ny fanahy masinao no hikasika zanakao tsiraray avy, ampiratra ny masom-panahy tsiraray avy. Mangataka ny ranao Jesosy, andrakotra ahy sy ny ankohonako, ary koa zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Mamindra fo aminay ianao, mamela ny eloka ianao Jesosy. Tompo, rakofy eo ambany tana maherinao zao fotoana izao, zao video izao Jesosy. Mba tena ianao Jesosy no hita zanakao eran-tany fa tsy zahako. Satria tompo, tropetra fotsiny ihany aho, ampifoa amin'izao andro farany izao, ny fanahin'ny zanakao eran-tany Jesosy, izay tianao iverina aminao Jesosy. Ka mangataka aminao Jesosy, raisy ny kontrola ny momba manontolo Jesosy fa anao aho. Ka mitenena fanahy masina, arak'izay tianao, arak'izay tianao ambara ihany no oka ho voambara eto. Ka ny voninahitra ho anao Jesosy, ny voninahitra ho anao Yeshua Masia, ny voninahitra ho anao Raibe Fitia, ny voninahitra koa ho anao fanahy masina. Ka miny anaranao Jesosy no metrahako izao vavaka izao, izao fotoana izao. Rakofy Jesosy amin'ny ranao izao fotoana izao, izao video izao Jesosy. Satria Jesosy, izay rehetra mandray anao Jesosy, ho ianao dia mandray anay koa. Tompo, andraraka ny vovoka ao Jesosy, eo ambaravara ny tokantran'olona tsiraray avy. Naiza naiza tompo ny misy ny olona, ny amin'ny toerana misy an'izy ireo Jesosy. Dia mandraraka Jesosy ny vovoky ny tongotry Jesosy, manambara ny teninao Jesosy. Ka ianao tompo no vavolombelona, fa anambara amin'ny zanakao Jesosy, izay rehetra tianao ampahafantarina an'izy ireo. Ka ny voninahitra ho anao rerany Jesosy. Aleluia. Amen. Ry hava malala ao amin'ny tompo, anio zany ny tenin'Andriamanitra izay hoentiko eto dia misy fanontaniana apetrako aminao, ianao izay mbola manao ity zavatra ambarako ity. Anjaranao no mamaly, fa tsy ety amiko ianao no mamaly, fa any amin'ny tompo Andriamanitra no valio izy. Satria ny teny ho tonga eto dia avy amin'ny fanahy masina, avy amin'ny fanahin'ny tompo. Ry havana, tsy tsara fiangonana ao, fa ny tenin'Andriamanitra no ho ambarako. Ny tenin'Andriamanitra no ho ambarako, izay ampalalany fanahy masina antsika izany. Ry havana, aiza ao amin'ny Baiboly no misy hoe i Maria reny Jesosy dia nakarina tany an-danitra. Aiza ao amin'ny Baiboly izany? Ry havana,
raiso ny tenin'Andriamanitra, vakio ny tenin'Andriamanitra mba tsy haverenao any amin'ny elo. Raiso mihitsy ny teniny, tokony ho sakafom-panahintsika mihitsy ny tenin'Andriamanitra mba tsy hadiso antsika tsiraray avy. Raha nahita izany verse izany aho tato anatin'ny baiboly aho, dia tsy mametraka izany fantanina izany eto aminao izay mbola manao izany. Ny fanahinao no tiany Tompo ho vonjena. Ny fanahinao, satria ny lainga fotsiny ihany, ny lainga fotsiny ihany dia mahavery any amin'ny elo. Okanao amaky ny verse ao amin'ny boky ny Apokalipsy 1:19. Any amin'ny farihy afo mihitsy ny olona anankiray no very raha ohatra ka mandainga. Raha ohatra ka mandainga. Misy koa ao amin'ny boky ny Apokalipsy 2:15 manambara ihany koa momba ny amin'ny lainga avery izany. Ry havana, eo ihany koa ny amin'ny fanompontsampy. Ny fanompontsampy, ny tenin'Andriamanitra izay nomeny ahy anio maraina dia manambara ny amin'ny sary voasokitra. Favetavetana eo anatren'Andriamanitra izany. Favetavetana eo anatren'Andriamanitra izany araka ny tenin'Andriamanitra ao anaty baiboly. Ao anaty baiboly anome verse anao aho. Be de be ny fanahy mitandahatra makany amin'ny elo tompoko. Tianao Jesosy. Tsy fitsarana na iza na iza, tsy fanarahana na iza na iza, fa tokony Tompo irery ihany no arahintsika. Raha tsy ao anatin'ny teniny dia tokony tsy ataontsika izany. Maninona tompoko no jamba amin'ny ara-panahy isika zanak'olombelona? Satria tsy mandray ny tenin'Andriamanitra fa manarakolona. Amarino avokoa amin'ny tenin'Andriamanitra izay zavatra rehetra hitanao amin'ny fiangonana misy anao. Amarino mandoleva ianao eo anatrehan'i Jesosy fa tsy eo anatrehana statut. Ambarako aminao verse avy eo. Ambarako aminao verse avy eo. Fa tsy azontsika tao izany. Efa nitory teny ateto. Nanambaran'izany koa. Tsy angina aho satria manjary anadina ny Tompo ahy ny ranao. Ianao zay vonina iova na ianao zay tsy vonina iova, sao dia anadina ny Tompo ahy rehefa tonga ny fotoana hitsanganako eo anatrehan'i Jesosy. Ny verse azoko anikeo dia manambara an'izao teny izao. Isaia 2:2-9 miangavy anao ako hiaino tsara. Isaia 2:2-9 hoy ny tenin'ny Tompo amin'ny anarany. Izao no Tompo, izany no anarako, koa ny voninaitro dia tsy omeko ny hafa, na ny fiderana ahy ho an'ny sarin-javatra voasokitra. Amen. Ry havana, izy irery ihany no Tompo Andriamanitra. Izy irery ihany no Tompo Andriamanitra. Ary ambarany tsara mihitsy hoe koa ny voninaitro dia tsy omeko ny hafa. Amen. Tsy omeny ny hafa ny voninaitra ny Tompoko. Tsy omeny an'olombelona io. Maro ny olona manompo olombelona. Tena hoe mame voninaitra olombelona noho ny Tompo Andriamanitra. Malahelo Jesosy. May ny tany. May ny tany. Potika izao rehetra izao. Potika izao rehetra izao. Miaolevina izao rehetra izao. Tsy omeny tompony hafa ny voninaitrany. Ry havana, ny tenin'Andriamanitra koa dia manambara hoe na ny fiderana ahy
ho any sary-javatra voasokitra. Amen. Tsy azo ataontsika ny manao fiderana ho any sary-javatra voasokitra. Any amin'ny didy 10, Exodosy 20, didy 10 tompoko, didy 10 didy 10 manambarany amin'ny sary-javatra voasokitra. 4 génération no valian'Andriamanitra ny amin'ny fanompo-tsapy, ny amin'ny fivavahana amin'ny sary-javatra voasokitra. Vakio ny tenin'Andriamanitra tompoko. Aza manaraka foana fa io tenin'Andriamanitra io no anapangany Satana antsika. Fa io tenin'Andriamanitra io no hiampangany Satana ny zanak'olombelona. Satria tsy mankatoa an'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Exodosy vakiantsika mihitsy ny teny manambara marina fa tsy azontsika tao ny mivavaka amin'ny sarin-javatra voasokitra tompoko. Tsy azontsika tao izany. Mampalahelo ny maro fa miady hevitra ary mandamindamina izay mety ampety azy. Ho vomafy tompoko ianao. Ho vomafy tompoko ianao. Vonjeo ny fanahinao ary ao arabaky teny ny tenin'ny tompo. Exodosy 20, ny 2 dia ny didy 1 izay tonga dia manambara hoe amin'anaran'i Jesosy tompo hoe izao no tompo Andriamanitrao. Aleluia. Izao no tompo Andriamanitrao. Atreo no vakiako fa oka ianao amaky ny teny amin'izay tsy ho lava be. Fa raisiko ny 7 ka hatramin'ny 9 dia miangavy anao aho hiaino tsara ny ambarany tenin'Andriamanitra eto. Ny didy 2 dia manambara hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Amen. Saro-piaro amintsika Andriamanitra. Ny didy 1 dia manambara hoe izy no Andriamanitrao. Ny didy 2 dia manambara hoe aza manana Andriamanitra hafa fa izao ihany. Amen. Akely le Andriamanitra eo amin'ny 7 io. Andriamanitra kely io. Inona le Andriamanitra kely? Eo amin'ny 4 isika izao. Didy 7 izany. Aza manao sary-javatra voasokitra na izay mety ho endriky ny zavatra izay eny amin'ny lanitra ambony, na izay ety amin'ny tany ambany, na izay any amin'ny rano ambany tany. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Fa izao tompo Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny eloky ny iray amin'ny zanaka hatramin'ny zafiafy sy zafindohalika dia amin'izay mankahala ay. Nefa mamindra fo kosa amin'ny olona arivo mandimby izay tia ay ka mitandrina ny didiko. Amen. Ry havana ny didy 7 dia ny baiko ny tompo Andriamanitra lanitra, Andriamanitra Israely, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra Abrahama. Ny baiko izy fa aza manao sarin-javatra voasokitra. Mitovy amin'ny endriky ny zavatra zany izay eny amin'ny lanitra ambony. Eny amin'ny lanitra ambony na izay ety amin'ny tany ambany na izay eny amin'ny rano ambany tany. Dia notohizany hoe aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Amen. Aza miankohaka eo anatrehany ary aza manompo azy. Dia notohizany hoe fa izao tompo Andriamanitra dia Andriamanitra saro-piaro. Andriamanitra saro-piaro izy. Saro-piaro amintsika zanany izy. Tia ny isika matoa mbola tonga izany teny izany anio. Ry havana tiantsika Jesosy miala fanompo-tsapy izany. Fanompo-tsapy izany tompoko. Sarin-javatra voasokitra.
Vakeo amin'ny boky Isaia toko 4:7 fanompo-tsampy izany. Fanompo-tsampy izany. Mila antsika ny tompo hibebaka aminy satria mamaly izy antsika raha ohatra ka tsy mankatoa azy isika. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto fa saro-piaro izy ary mamaly eloka izy 4 génération. Fa raha iova ianao dia mamindra fo kosa izy amin'ny olona arivo mandidy izay tia aio izy ka mitandrina ny didiko. Amen. Raha tia azy isika ka mitandrina zay nambarany fa tsy manarak'olona dia amindra fo amintsika Jesosy. Aza manaraka olona Jesosy no arao amariny ny teniny. Raha ohatra ka tsy anaty baiboly ny teny ambarako eto dia aza meno ahy ianareo. Aza meno ahy satria mpandainga arao ny tenin'Andriamanitra. Arao ao amin'ny Isaia toko 4:7 okenao amaky ny manontolo fa manambara mihitsy amin'ny fanompo-tsampy io. Fanompo-tsampy izay tsy akasitrahan'Andriamanitra izany. Ry havana, afaka vakiantsika fotsiny eo amin'ny 5:5 Isaia toko 4:7 5 ka hatramin'ny 7 no vakiantsika. Ho vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Ampitovianareo amin'ny iza moa aho, ary amin'ny iza no anoharanareo ahy. Iza no ataonareo ho tahaka ahy mba hitahany amiko. Mandraraka volamena avy ao ankitapo izy, sady mandanja volafotsy amin'ny mizana, ka manakarama-panevo volamena mba anaovany izany ho Andriamanitra iankohofany sy ivavahany. Dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany. Tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, na dia misy mitaraina aminy aza dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Amen. Hitanareo izany? Mazava be ny teny. Miteny amintsika ny tompo anio. Ampitoviantsika amin'ny iza moa izy. Ampitoviantsika va izy amin'ny volamena na koa volafotsy izay ataon'ny olona Andriamanitra, zay ataon'olona sary voasokitra. Ataony Andriamanitra izany iankohofany sy ivavahany hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Hoy ny tenin'Andriamanitra eto. Dia batainy iny ka entiny eny antsorony ary apetrany eo amin'ny fitoerany. Dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny. Amen. Ry havana, efa nahita va ianao sary voasokitra niala irery teo amin'ny fitoerany? Tsy batain'ny olona va izy ireny? Tsy batain'ny olona va izy ireny? Miankohaka amin'ny asan'ny tanany zanak'olombelona dia ho very. Tsy ny mpanao antsika no topoiny maro, fa ny natao araka ny ten'Andriamanitra zay tonga teto efa elaela any amin'ny bokin'ny Romana. Tsy ny mpanao antsika no topoiny maro, fa ny nataon'Andriamanitra indray no topoiny maro. Nefa nisika ambany kely no Andriamanitra. Isika mitovy endrika amin'Andriamanitra. Ry havana, miantso anao Jesosy. Miantso anao Jesosy. Hoy ny toa ny teny eto hoe, aveko ndray bandele hoe, tsy mahay miala eo amin'ny fitoerany iny, na dia misy mitaraina aminy aza, dia tsy mahay mamaly izy na mahavonjy azy amin'ny fahoriany. Amen. Ry havana, tsy mahavonjy antsika amin'ny fahorintsika ny tsangam-bato na tsangan-kazo io. Tianao Jesosy, anjaranao na ino ianao na tsy ino, tenin'Andriamanitra no ambarako eto. Ito tenin'Andriamanitra ito
ito baiboly ito no itsaran'Andriamanitra antsika rehefa tonga ny fotoana ijorontsika eo anatrehany. Ry havana, misy ny afo be, misy ny afo be. Mampalahelo mahita ny olona mitondra statut dia miankohaka eo anatrehany, mivavaka aminy, ary manambara ihany koa hoe i Maria ren'i Jesosy niakatra velona nakany an-danitra. Aiza tompoko ny verse manambaran'izany? Aza matahotr'olona aokantsika atahotra an'Andriamanitra izay nahary antsika, izy irery ihany no afaka mahavery ny fanahintsika any amin'ny elo. Ka mifoha aza tompoko fa miantso anao Jesosy, oka anao andoaly ka anotany ny tompo raha tsy mino ianao. Ry havana, averiko farany, tsy mitsara na iza na izao fa manambara ny tenin'Andriamanitra ao. Tiako avokoa ny olona rehetra, tiako avokoa ny olona rehetra, fa tia ny tompo isika hiala amin'ny lalam-diso, tia ny tompo isika hiala amin'ny fahajambana ara-panahy. Mifoha aza tompoko, vonjeo ny fanahinao, ambarao amin'izay tsy malala. Matoa ny olona manao izany ene ka tsy mahafantatry, tsy mahafantatry. Matoa tonga aminao ny teny fa tsy fitsarana akory. Okandray mpitiavana ianao, ny tompo ane hamindra fo amintsika tsiraray avy. Ka mifoha aza tompoko fa tsisy tsony ny fotoana. Voninahitra ao an'Andriamanitra irery ihany, ary fiadanana ho an'ny olona izay kasitrahany irery ihany. Amen. Veloma tompoko. Masinani tompo, masinani tompo, masinani tompo, Andriamanitra. Masinani tompo, masinani tompo,